Tain'i Jesosy daholo a. Ina moa androany zany étude biblika natao de efa eo amin'ny coran Ulysses ao amin'ny jauna toko voalohany a andininy voalohany hatramin'ny 18 no étudientsika androany de Nomboantsika azy angambany hivavaka tsika fa mialohan'izay te hampatsiaro kely foana ihany hoe moa ato le caméra te hampatsiaro kely foana ihany hoe le antony le anaovana étude biblika zany a hanazarana antsika hoe ohatra ny ahoana le hoe miaino ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandinihana ny teniny de zay moa zany no tena tanjona anatin'le izy a sady hoe mianatra comprendre an'le zavatra tenenin'le tenin'Andriamanitra de vaoaka kely a. Jesosy misaotra anao indray zay satria mbola afaka tonga eto amin'ity live ity amin'izao fotoana izao de misaotra anao zay Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay nataonao tamin'iny semaine iny a de mivavaka zay Jesosy mba tena hoe esprit de révélation Jesosy nidina amin'izao fotoana izao de tena hoe hikasika anay tsirairay avy a ahafahanay mahita Jesosy a sy ahafahanay mandray zay zavatra lazainao amin'ny alalan'izao étude biblique izao de misaotra anao zay Jesosy io. Amen. Amen. Misy nanaovany anazy moa zany a atombokantsika amin'ny bokin'ny filazantsarany Jaona zany a de alefa pary soramandry le titre kely en italique iny le hoe soramandry tonga de vakiako daholo ve le izy sa hoe ataontsika par paragraphe le étude? Aleo atao par paragraphe. Afaka ahoana le kokoa test and see. Tain'i Jesosy daholo le vao tonga vetivety kely aloha fa ohatra misy problème kely le live amin'ny TikTok. Tsy haiko le connexe avy tapaka zany. Misy olona Mandeha tonga tsara ve ihany le live eo amin'ny TikTok? Na ny ao amin'ny Facebook koa moa zany raha ohatra ka misy afaka mi-confirme. Trano mandeha? Trano tokony mandeha? Ankery de bon alefantsika par paragraphe aloha zany ity satria lavalava le soramandry le ity anana le soramandry. Ok, amin'ny anaran'i Jesosy a tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra. Izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy de tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na de iray aza. Izy no nisy-piainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona ary ny mazava de mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. De teny an'ity fotsiny aho zany a ity zavatra pratika nampianarina anay tamin'ny mbola kely de hitako hoe tsisy maharatsy azy a rehefa le mamaky baiboly ohatran'izao de mametraka fanontaniana tsotra ohatran'izao ianao inona no voaray anao tanatin'le izy de le mandinika teny zany tsy hoe étude filozofika be le izy na hoe ohatran'izay fa efa mivavaka tsika teo hoe mba Andriamanitra ny révélé ny zavatra tiany tenenina amin'ny tsirairay anatin'le teny a de miteny ianao zany hoe inona ny zavatra voarainao le hoe zavatra voaray zany hoe lesona tsoahana, zavatra azo appliquena, toetran'Andriamanitra hoe mendrika ho deraina sy azo azo ianarana na zavatra ohatrohatran'izany tsy haiko aby. Ie. Nenazy zao ny zavatra voaraiko amin'io party voalohany io a le resaka inona moa zany le puissance an'le parole an'Andriamanitra mihitsy anatin'le izy hoe hitanareo le tany amin'ny Genesis le misy an'le hoe Andriamanitra zao izy ni-créer ny zavatra rehetrarehetra tamin'ny alalan'ny teny le nanonona izy hoe misy mazava de nisy mazava sy ny sisa de zay mihitsy ny hitako eto hoe le teny ozy izy ny nahariana ny zavatra rehetrarehetra de aveo izy a le ohatran'ny hoe le parole zany lasa aiza izy teo eny
zay zany hoe le parole zany no créena zavatra rehetrarehetra dia hitako hoe misy karazana puissance ao ambadiky le parole hoe le parole créatrice zany e hoe ohatrany hoe midéclaré Andriamanitra dia tonga le zavatra. Dia hitako hoe misy partie amin'izay autorité zay no menantsika koa anatin'ilay izy hoe rehefa midéclaré zavatra tsika dia misy zavatra mitranga any amin'ny tontolo ara-panahy. Ny zao ny zavatra voaraiko amin'izay zavatra tenenitsony izay le tsika manko izao tanatin'izay fotoana elaela izay miresaka foana amin'ilay resaka hoe conquête ny terre promise amin'ilay teny fikasana dia ohatrany hoe hitako hoe misy clé zany omen'Andriamanitra anatin'ilay izy hoe misy zavatra tsy ho créé mihitsy raha tsy midéclaré an'ilay izy ianao, raha tsy miteny an'ilay teny ianao. Dia ohatrany hoe zaho zao mandray lesona manokana satria zaho tena tia mivavaka mangina dia ohatrany hoe tsy dia à l'aise loatra zany le miteny satria iray mandreraka le misy ohatrany hoe misy hery manokana miala zany le miteny dia nefa ny ohatrany hoe hitako hoe misy zavatra interpellé-n'i-Jesosy anazy anatin'ilay izy hoe misy ampahan-javatra tsy ho tonga mihitsy tsy ho ary tsy ho créé mihitsy raha tsy midéclaré ianao. Ny zavatra anankiray koa voarayako teo ilay hoe izy ny isim-piainanao izy ary ny fiainana fanazavana ny olona. Ohatrany hoe le tenin'Andriamanitra hozy izy no ohatrany hoe manome fiainana zany e. Dia indraindray ohatrany hoe izay fotsiny zavatra hitako izany hoe be dia be ilay zavatra hitodiantsika olombelona hitadiavana fiainana hoe ny olona manodidina, ny asa, ny tsy haiko avy izany e. Dia misy ampahan-javatra hoe ahazoana fiainana ihany amin'ireny rehetrarehetra ireny satria ohatrany hoe tamin'ny Adama izao nataon'Andriamanitra dia hozy izy Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery lehilahy dia misy zavatra apporten'ilay compagnie zany ho anao ho antsika moa zany maha olombelona fa nefany eto zany le tenin'Andriamanitra mampianatra antsika hoe misy fiainana manokana mihitsy izay tsy ho azontsika raha tsy puisentsika avy ao amin'ilay tenin'Andriamanitra avy ao amin'ilay baiboly moa zany avy ao amin'i Jesosy satria hoe Jesosy zany ilay tenin'Andriamanitra koa. Dia ny anankiray farany resahany teto ilay 15 hoe ny mazava dia mamirapiratra ao maizina izy fa ny maizina tsy nandray azy. Dia ilay izy misy chiffre kely hoe tsy nahasaka anazy hozy izy. Dia tsy haiko fa ohatrany hoe zavatra plus mandeha fotoana zany dia plus ohatrany hoe mavesatra zany izay zavatra izay tsy haiko hoe révélation ve zany sa inona ny anazavana zany hoe Andriamanitra ilay mazava dia ny maizina hozy izy tsy mahasaka anazy, tsy ho resin'ny maizina mihitsy Andriamanitra kanefa ny maizina tsy nandray an'ilay mazava hozy izy. Indraindray zany ohatrany hoe tonga eo amina toerana iray Andriamanitra te hitondra mazava izy, te hitondra fiainana izy dia nefa n'ilay olombelona zany manao choix hoe izay aleona ihany ilay maizina. Any amin'ny chapitre ny aoriana moa dia niteny an'izay mihitsy hoe aleon'ny olona hozy izy ilay maizina satria ratsy ny asany dia tsy tiany ilay hoe exposer le zavatra ratsy ataony. Dia nefa ianao rehefa mitoetra ao anaty maizina dia relié zany le resaka maizina sy le resaka fiainana misy fahafatesana ilay fiainana zany rehefa hoe mitoetra ao anatin'ilay maizina ianao. Misy karazana fiainana avy amin'Andriamanitra, zavatra spesiala tian'Andriamanitra hoe hoentiny ao fiainanao izay tsy azonao mihitsy raha ohatra ianao hoe mikikitra hoe hijanona eo maizina ohatrany hoe fikitra amin'ilay fahotana zany hoe tsy handeha eo mazava. Nisy lehilahy nirahan'Andriamanitra Jaona no ianarany. Izy tonga ho vavolombelona hanambarany mazava mba hinoan'ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava fa tonga ho vavolombelona hanambarany mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra.
Izaho zany mbola manohy amin'ilay resaka mazava mamirapiratra maizina teo fa nefa maizina tsy mandray azy. Leo amin'ilay andiny fahafolo sy faha 1 ambin'ny 10 hoe tonga teto amin'izao tontolo izao zany Jesosy hozy izy a. Dia izy nanaovana an'izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Dia tonga tany amin'ny azy izy a fa ny azy tsy nandray azy. Izay fotsiny zany zavatra voarayako amin'ilay izy hoe misy zavatra zany a indraindray a tokony hoe évident hoe ireo olona ireo zany voalohany tena hoe mandray an'i Jesosy hoe ohatran'ny hoe ity contexte ity moa zany hoe ny jiosy zany e, tonga tany amin'ny azy izy, tonga tany amin'ny jiosy izy, dia nefa tsy niraisin'ilay olona. Dia ohatran'ny hoe izay fotsiny zavatra hitako koa amin'ilay fiainana hoe indraindray zany a misy olona zany ohatran'ny hoe tokony hoe ilay condition rehetrarehetra zany tokony favorable hoe amin'ny fandraisan'ilay olona an'ilay révélation sy ohatran'izany, fa nefany a mahagaga hoe tsy mahazo an'ilay révélation ilay olona, tsy mandray an'ilay révélation ilay olona. Hitanareo ohatran'ny hoe ny olona zany ilay surtout ny iray tanàna tamin' Jesosy zany a, rehefa tonga tany Jesosy dia niteniteny ny olona hoe io ve tsy zanak'ilay mpandrafitra fotsiny, dia tsy ato amintsika ve hozy izy, tsy ato amintsika eto daholo ve ny rahalahy sy ny anabaviny. Dia ohatran'ny hoe izay koa zavatra hitako zany matetika amin'ny tranga hoe rehefa ambanintsika le moyen ampiasain'Andriamanitra hitenenana dia lasa tsy mipasser à côté an'ilay révélation tsika, mipasser à côté amin'ilay zavatra tian'Andriamanitra ataontsika. Dia aloha sao dia efa misy zavatra tenenina raha. Rehefa sara Zaho aloha. moa zany nisy fotoana ohatran'ny hoe somary nandinika kely an'ity resaka hoe vavolombelona ity, satria matetika tenenina anaty baiboly izy hoe nareo izy ohatran'ny hoe témoin an'Andriamanitra zany amin'izay toerana andehanana. Dia ny zavatra notoniako tanatin'ilay izy dia hoe en tant que témoin zany ianao a mila nahita zavatra aloha ianao. Dia ilay izy ohatran'ny hoe tsika zany tokony hanana révélation manokana an'Andriamanitra aloha anatin'ilay izy, hoe ohatra ny ahoana Andriamanitra, ohatra ny ahoana ny fiasany, ohatran'ny hoe efa nahita ny asan'Andriamanitra zany ny tranga. Dia avy eo après an'izay a dia iny révélation an'Andriamanitra iny no entana amin'izay ohatran'ny hoe toriana dia ahafahana hoe mikasika olona zany anatin'ilay izy hoe Andriamanitra anie ohatra izao, Andriamanitra anie tia anareo, Andriamanitra anie Jesosy anie tonga teto an-tany ho faty mba ho hamonjena antsika. Dia izay ohatran'ny hoe izay révélation izay zany no zarainao anatin'ilay izy. Dia izay. Ok. Iny e, tohizantsika amin'ilay partie farany angambany, tonga dia atao an'izay. Le paragraphe farany, 14 hatramin'ny farany hoe ary ny teny dia tonga nofoka noana tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Izao nanambara azy ka niantso hoe izy ilay nolazaiko hoe izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako satria talohako izy, fa tamin'ny fahafenonana niraisantsika rehetra dia fahasoavana nampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanakalahy tokana izay ao an-tratrany iray izy no nanambara azy. Amen. Ty paragraphe ty zany isan'ny verset tena mahafinaritra anahy le eo amin'ny 16 hoe tamin'ny fahafenoana ozy izy nandraisantsika rehetra dia fahasoavana nampy fahasoavana. Ohatran'ny hoe ny expérience-ako manokana zany teo amin'ny fiainana, izay zany tezaina tanatina tokantrano kristianina le tena mivavaka be, tena mivavaka be. Dia indraindray ianao zany tanatin'le expérience zany a, tanatin'le fitomboana fanarahana ny tompo a, dia misy be an'izay hoe te-hiezaka be ianao zany hanao ny sitrapon'Andriamanitra, dia tsisy maharatsy an'izay, fa nefany a rehefa mandeha zany dia indraindray ilay izy ohatran'ny hoe misy hoentin'ny tahotra ianao dia hoentin'ny tsy haiko hoe legalisme moa ny anaran'izany hoe te ho parfait zany ianao hanatrehan'ny lalàna ve zany hoe te hanaraka an'le lalàna rehetrarehetra zany hoe mila atao daholo ty sy ty. Dia efa elaela taty aoriana vao ohatran'ny hoe nirevelen'Andriamanitra an'ity resaka fahasoavana ity hoe
Tsy le zakezaka be le izy fa hitanareo le andiny 13 teo 13 iny 12 hoe rehefa mandray an Jesosy ianao de misy zavatra omeny anao, menyery ianao zay izy ho tonga zanak'Andriamanitra, menyery ianao zany ahafahana manao ny sitrapon'Andriamanitra, de ohatran'izay koa izy hoe fahasoavana na fahasoavana hoe plus ianao mandroso zany anatin'ilay fanarahana ny Tompo de plus misy zavatra omeny anao, iny ahafahanao mankatoa anazy, misy révélation omeny anao ahafahanao mankatoa anazy, de ohatran'ny hoe mandeha izy ohatran'ny hoe le fahasoavana zany motera mi-pousser anao moramora mandroso anatin'le izy, fa tsy hoe ianao akory mihezakezaka be sy hoe ohatran'ny hoe miferitraina be ao anatin'le fanarahana ny Tompo zany hoe sao de tsy nahavita nivavaka indray tsy nahavita an'izao indray na ohatran'izany sy ohatran'izany, de zay fotsiny zany mahafinaritra be anahy tam'le izy hoe le plénitude an' Jesosy hozy izy le tamin'ny fahafenoana hozy izy, ohatran'ny hoe le zavatra rehetrarehetra ananan' Jesosy zany de iny hozy izy no raisintsika tsikelikely fahasoavana na fahasoavana, tsy zavatra meritentsika le izy fa ohatran'ny hoe nohony amin'le fahatsaran'Andriamanitra fotsiny de omeny antsika maimaimpona le izy ohatran'izay. Ny anahy raha mbola ohatran'ny hoe mbola mifampitohy kely am'le resaka hoe vavolombelona teo satria ohatran'ny hoe tonga de ni-confirmer zareo zany le izy am'le andiny 14 hoe hitanay hozy izy ny voninahitra te voninahitra miendrika ho an'ny lahy tokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana, de ohatran'ny hoe zay mihitsy zany le izy hoe hitan'zareo zay zavatra zay de iny am'zay ny avy eo no zarainy. De nanankiray tiako tenenina koa le ohatran'ny hoe le toetran'ny Jaune tanatin'le izy zany hoe izy zany tsy placeny tenany ho ambony na hoe zao fa ny zavatra nataony de ohatran'ny hoe ny exposé an'Andriamanitra izy zany tanatin'le izy, ny exposé an Jesosy moa zany iza moa izy teo? Andiny 15. Ie, izy hoe izy hozy izy ilay nolazaiko hoe ilay avy ao aoriako de efa tonga eo alohako satria talohako izy, zany hoe ohatran'ny hoe tena anatin'le izy zany tsy nanana ohatran'ny hoe tsy inona moa zany ny tenany Tsy manindrahindra ny tenany. Zay mihitsiny tsy nanindrahindra ny tenany izy fa nataony fotsiny mission-any de mission de hoe nanambara ny fahatongavan'i Jesosy, de zay izy moa zany miteny aneriana any hoe inona moa zany hoe izy tsy mendrika akory hozy izy nandray ny fiakapany de nefa tanatin'le izy tao anatin'izay fanetreteny zay de ohatran'ny hoe nasandratra Jesosy izy tamin'ny alalany hoe izy zany nanana an'izay grâce manokana zay hoe izy no mibaptisé an Jesosy, de Ohatran'ny hoe mifampitohy am'le zavatra niresantsika omaly zany zay mifampiresaka hoe ohatran'ny hoe mampianatra zany Andriamanitra am'le resaka fanetreteny mila mitombo am'le fanetretena, de androany tsika manao étude biblique de mi-confirme an'le izy Andriamanitra hoe ilaina mihitsy le ohatran'ny hoe oui zay mihitsy le hafatra hoe mila mitombo am'le fanetretena mihitsiny, de ohatran'ny hoe hitako hohanina am'le izy koa zany mahafinaritra be zany le toetran'ny Jaune mpanao batisa le hoe fantany le identitéany ve zany nilazana an'zany hoe arak'le tsy haiko hoe efa niteny an'izay teto am'ilay ve ianao nisy fotoana hoe le fanetretena hoe mahita an'le akelinao eo anatrehan'ny halehibehan'Andriamanitra ianao zany de zay zavatra ohatran'ny hoe te hivavaka ho an'izay zany hoe indraindray isika rehefa ambanen'ny olona sy ny sisa de misy an'izay anina be te hitroatra any anatiny hoe za nge mba zao za nge mba manana maha izy aiza anazy, za nge mba tia tisy na efa nataoko, de nefany ohatran'ny hoe mila mahatsiaro foana hoe ohatran'ny hoe Jesosy no centre an'le zavatra rehetrarehetra araka tsy haiko ohatran'ny hoe zay fotsiny voaraiko am'le passage manontolo teo hoe Jesosy no centre an'le zavatra rehetra de tsika zavatra rehetra izay ataontsika, tenenitsika, fiainantsika tokony hoe mi-pointer mankany am' Jesosy daholo, de zay le hoe vavolombelon'i Jesosy mi-pointer mankany aminazy daholo hoe tsy haiko e zay maneho zany hoe tsika kely de izy le lehibe, izy no izy, de tsy haiko hoe mbola misy zavatra zaraina ve ianao?
Ie. Ino moa? Ohatran'ny hoe mi-confirme zay resaka tahiny zay le ao amin'ny andininy fahatelo izy hozy izy nahariana ny zavatra rehetrarehetra ary raha tsy izy de tsy nisy nahariana zao zavatra ary zao na de iray aza. Zany hoe ny zavatra rehetrarehetra zany a de tamin'ny alalan'i Jesosy no nisy. Ok. Zay. De ivavaka angambany. Sa ahoana? Ie. Teny an'le hoe zavatra rehetrarehetra de hoe tamin'ny alalan'i Jesosy no nisy de miverina am'le andiny fahasivy a le hoe Jesosy hozy sy andiny fahafolo, hoe Jesosy zany hozy izy no mahazava ny olona rehetra tonga eto am'zao tontolo zao a, teo am'zao tontolo zao ary izy nanaovana an'zao tontolo zao, nefa zao tontolo zao tsy nahalala azy. De ohatran'ny hoe mahatonga ansaina anahy fotsiny zany le hoe Jesosy centre ny zavatra rehetrarehetra fa nefa ny ankabeazan'ny olona tsy mi-reconnaître anazy. Na antsika koa ary indraindray ohatran'ny hoe manadino anazy zay anatin'le zavatra hatrehany. De hitako hoe misy an'le ten'Andriamanitra zay hoe tsisy afaka manantona hozy izy raha tsy nomena anazy avy amin'iray zay zavatra zay. De fa nefa misy toe-po foana zany avy am'le olona hoe vonona zany le olona e. De zay koa ny zavatra tiako entina mivavaka ho an'ny olona izay manatrika rehetra eto hoe mba omena anazy le ahalala an' Jesosy zany, omena anazy le handray an' Jesosy. Misy an'io aventure spéciale io mihitsy zany mahazanak'Andriamanitra anao, mahazo hery ianao sy ny sisa sy le hoe fahasoavana sy fahamarinana zany iainana ao anatin'le izy. De zay angambany, efa andimby hivavaka zay, ohatrohatr'izay le izy reto a, ohatr'izay tsotra kely ohatr'izay le fandeha an'le méditer an'le teny ianao zany. Saoranao zay Jesosy a ny amin'ny étude biblika zay natao androany a, saotra Jesosy ny amin'ny révélation rehetrarehetra zay niteneninao teo a, de saotra Jesosy fa ianao Jesosy ny anton'izao rehetrarehetra zao a, tsy nisy inona Jesosy zavatra nitranga teto amin'ity tany ity raha tsy ianao a. Saotra Jesosy ny amin'ny puissance sans parole anao a, zay tena hoe ahafahana mi-créer zavatra, ahafahana manova zavatra. De mivavaka azy Jesosy mba tena hoe mitenena Jesosy a ao amin'ny fiainanay amin'izao saison zao hoe inona ny zavatra tena tokony ho hitranga ao anatin'ny fiainanay de mba mitenena Jesosy a, satria mino zay rehefa ianao Jesosy no miteny de misy zavatra miova ao anatin'ny fiainanay. De mivavaka Jesosy hoe mba tena hoe ho anay tsirairay avy Jesosy a, isa révélation manokana anao Jesosy ao anatin'ny fiainanay a, ahafahanay Jesosy tena hoe ho vavolombelonao, ahafahanay Jesosy miteny hoe zao ny zavatra efa nataonao tao amin'ny fiainanay a, de ahafahanay Jesosy tena hoe mi-impacter ny olona koa anatin'izany a, mitarika ny olona Jesosy hoe ahita an'le mazava, handray an'le mazava. De mivavaka Jesosy mba tena hoe hanana an'izay toetra manana humility zay, manana fanetreteny zay Jesosy ao hoe tsy hahindrahindra ny tenanay zay hoe zay ny tena zao na zay ny tena inona, fa tena hoe ametraka anao centre foana Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra de tena hoe ny fiainanay Jesosy de tena hoe hanome voninahitra anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. De mivavaka zay Jesosy mba tena hoe hanomboka tena hoe hitanao Jesosy ny olona tsirairay avy. Marina Jesosy hoe araka io teny io hoe ny olona Jesosy tsy nahalala anao, fa mivavaka zay Jesosy mba tena hoe hisy réveil manokana Jesosy a, de hitondra ny olona tena hoe hahalala anao bebe kokoa, hiditra anatina relation lalina kokoa aminao Jesosy ny olona, ahafantatra anao bebe kokoa Jesosy ny olona. De misaotra anao zay Jesosy ny amin'izany rehetrarehetra zany a. De misaotra Jesosy ny amin'ny fahasoavana zay nentinao teto amin'ity tany ity a, misaotra Jesosy fa na de mpanota ary zay na de ohatra hoe betsaka ary ny zavatra efa nataonay teo amin'ny passé anay a, de ianao Jesosy a maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjena anay. De misaotra Jesosy fa tamin'ny alalan'ny fitsangananao tamin'ny maty a, de nitondra victoire ianao Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra de misaotra ny amin'izany a, misaotra Jesosy ny amin'ny fiaretana nataonao a teo amin'ny hazo fijaliana, misaotra satria ny diakapoka natao taminao Jesosy ny manasitrana ny aretina rehetrarehetra de manome voninahitra anao zay Jesosy amin'izany a, mideranao zay Jesosy ny amin'izany a rehetrarehetra zany a, de anao Jesosy ny voninahitra de ampio zay Jesosy hiankina aminao amin'ny zavatra rehetrarehetra de misaotra Jesosy eo, amen. Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny teninao a, izay vakianay teo nomenao anay androany a,
Tiranao zay Jesosy satria ianao fiandohan'ny zavatra rehetrarehetra, ianao centran'ny zavatra rehetrarehetra. Tiranao zay Andriamanitra satria indraindray zay rehefa hoe miady miezaka manao effort sy ny sisa de mety somary adinonay hoe ianao au centran'ny zavatra rehetrarehetra de indraindray mety hoe kivy zay anatin'ilay izy rehefa mahatsiaro hoe miady irery. Androany zay Jesosy nampatsihevinao an'ilay izy hoe rehefa eo ianao de afaka misy zavatra vaovao créer anatin'ilay fiainana. De efa afaka Jesosy anay tsirairay avy izay manatrika an'izao live zao mba tena hoe i-créer zavatra vaovao amin'ny fiainan'ny tsirairay ianao. Afaka tompo hoe an'ny olona rehetra eto mandondony eo amin'ny fiainana ianao hitondra fahazavana, hitondra fiainana vaovao. De mety hoe efa nandray anao izy na mety hoe mbola tsy nandray anao izy fa na inona na aiza le niveau amin'ny fifandraisan'ny tsirairay aminao Jesosy de te hitondra anay amin'ny lalindalina kokoa ianao, te hitondra anay amin'ny misimisy kokoa ianao de mivavaka Andriamanitra hoe amin'izao fotoana izao omeo anay le fahasoavana ahafahanay tena hoe tsy mi-repousser an'le mazava. Afaka hoe esoriny anatinay ny tahotra rehetrarehetra zay mahatonga anay hoe matahotra hoe ho rejeter raha hoe hita maha izy azy anay zay, matahotra hoe ho rejetenao raha ohatra hoe hitanao raha ohatra hoe miaika aminao zay hoe zao daholo anie ny raha tsy efa nataonay. Fa mivavaka Andriamanitra hoe omeo anay le tena hoe hiantoraka tanteraka aminao satria ny teninao milaza hoe zay manantona anao de tsy ho lavinao mihitsy. De vavaka hoe esory Andriamanitra ny famafisam-po famafisam-kandrina rehetrarehetra mahatonga ny olona mikikitra amin'ny fahotana. Vavaka omeo anay le fo tena hoe handray anao, tena handray anao Jesosy. Hitanao le teny teo hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Vavaka ho an'ny olona rehetra zay efa niaina foana tanatin'ny fivavahana Jesosy zay mety ohatran'ny hoe eritreretina hoe ohatran'ny hoe efa mandeha ho azy aminazy zany zavatra zany kanefa tompo indraindray mety hoe lasa routine fotsiny ilay izy, indraindray mety hoe fombafomba fotsiny ilay izy fa tsy tena miaina an'le hoe nandray anao, tsy tena miaina an'le puissance mahazanaka ao, tsy tena miaina an'le hoe le fiainana manokana mihitsy miaraka aminao Jesosy. De vavaka zany olo zany amin'izao fotoana izao tena hoe hitondra révélation vaovao anazy ianao, hitondra fiakarana vaovao anaty fifandraisana aminao ho an'izany olona izany. Afaka hoe esory ny avinavina rehetrarehetra mahatonga le mieritreritra za efa zao, za efa ty, fa mba hoe hiankohaka eo anatrehanao indray de tena hoe hitombo indray fifandraisana aminao. Sotranao zay efa mampianatra anay ianao teo mila mitombo amin'ny fanetreteny zay, mila mahatsiaro foana zay hoe ianao no ambony ianao no voninahitra, ianao ny centre ny zavatra rehetrarehetra. Manokana Jesosy mivoona aminao satria ohatran'ny hoe rehefa mivavaka foana, rehefa mitolona amin'ny hafa foana de indraindray ohatran'ny mahatsiaro zany ianao hoe ohatran'ny hoe ianao zany tena zao na ianao zany tena inona de nefa androany ianao mampatsiaro hoe olombelona ihany zay de ianao no lehibe tompo, anao ny voninahitra fa zay vovoka ihany ao anatrehanao. De afaka raisy Jesosy zany voninahitra zany satria ianao tompo no fahazavana mahazava ny olona rehetra, ianao ny fahazavana fa tsy avy aminay zany. De vavaka hoe ampio ahatsiaro an'izany foana. Misotranao koa Jesosy ny amin'ny teninao hoe tamin'ny fahafenoanao no nandraisanay rehetra fahasoavana na fahasoavana. Misotranao fa ataonao disponible ho anay ny fahafenoanao misotranao fa omenao fahasoavana zay na de hoe mety hoe manana fahalemena ary zay indraindray zay mety hoe lavo de omenao fahasoavana zay. De misotranao Jesosy ny amin'izany afaka hoe mba hahasoa ny olona rehetra zay nahaino an'izao live zao anie tompo zavatra rehetra zay niresahana teo androany de mba hamindra foa ianao Jesosy amin'ny tsy fahatanterahana rehetra de amin'ny anaran'i Jesosy amen. De en tant kely ihany sao de misy manana fanontaniana aloha entre pas manoloana an'le le passage teo hoe tsy haiko hoe misy zavatra tianareo azo ve ohatra na tsy haiko de afaka hoe miezaka manazava zay arak'izay révélation efa namen'i Jesosy anay. Na raha ohatra koa misy manana sujet de prière zavatra hoentina ambavaka na ohatran'izany de afaka alefanareo amin'ny commentaire le izy de hoentinay ambavaka zao na raha personnel be moa izy araka mahazatra de afaka alefa any amin'ny MP. Mandrapaha ny thème-ntsika rapitso ny processus le ohatran'ny hoe le resaka hoe
rehefa ao anatin'le le conquête ny terre promise zany de ahoana le processus, inona le zavatra mitranga anatin'le izy. De ny live-tsika raha ohatra hoe taraikinareo de ohatra tia hanaraka an'ity étude biblique ty hatrany voalohany de any amin'ny Facebook moa zany misy an'le izy, misy an'le enregistrement hatrany voalohany hatrany farany. Ie de ny live rapitso fa amin'ny fito sasany alina, amin'ny fito sasany moa? Amin'ny fito sasany alina de adiny iray eo le izy. Ina koa saika teneniko teo hoe de mankasitraka manokana ho an'le olona izay nanohana anay fa hita fa tonga soamantsara le micro de antenaina moa zany le izy hoe mba hitombo foana zany hoe hanome voninahitra an'Andriamanitra kokoa foana le zavatra rehetrarehetra izay atao, zay zany mba te hiezaka foana hoe hanao zavatra professionnel fa mandeha tsikelikely zay le processus le izy mitombo tsikelikely ianao anatin'le zavatra. De ohatran'ny tsy misy olona nandefa fanontaniana na sujet de prière de tsy haiko hoe mbola misy zavatra ho zaraina ve ianao na ohatran'izany? Zay angamba fa de rapitso indray zany. Tahin'i Jesosy Tahin'i daholo. Jesosy daholo.